FG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Andray ireo sidina iraisam-pirenena amin'ny fomba ofisialy manomboka rampitso ny seranam-piaramanidina vaovao Enivato izay tantanan'ny Ravinala Airport tsara nambaran'ny filohan'ny Rajoelina androany. Nisy ny fanavaozana ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny Ravinala Airport ho fametrahana ny tombotsoa mitovy lenta eo amin'ny rotota. Ampiatrehana ny mety ho firongatry ny Covid-19 eto Madagasikara ny fanafody fitsaboana hatreto, mila mitandrina sy manaraka ireo fepetra sakana ihany anefa ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Iverina amin'ny vidiny teo aloha izany hoe enina amby folo isanjato ny vidiny gaz vokarin'ny Vidogaz raha eny amin'ny mpanjara mbola voatazana androany ny fiakaram-bidy saingy nanambara izy ireo fa hiatra manomboka rampitso ny fidirana io. Miisa 3,700 ireo basy voangona nandritry ny iray volan'ny Amnesty des Armes izay nanomboka ny 9 Novambra lasa teo. Basy 3 karazany no hita tamin'izany ka ny basy fitagasana maro indrindra. Ny faritra Bongolava sy Melaka no nahitana basy tsy ara-dalàna maro indrindra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manoloana ny fitombon'ny fiparitahan'ny variant Omicron, miantso amin'ny fandraisana andraikitry ny firenena rehetra ny OMS. Firenena 770 amin'izao no efa nanambara fa ahitana izay variant Omicron izay. Ny azy teny revetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Communauté anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia andray ireo sidina iraisam-pirenena amin'ny fomba ofisialy manomboka rampitso ny seranam-piaramanidina vaovao Enivato izay tantanan'ny Ravinala Airport raha nambarany filohan'ny Rajoelina tamin'ity androany ity. Nisy ny fanavaozana fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny Ravinala Airport ho amin'ny fiatrehana ny tombotsoa mitovy eo amin'ny rotota fanadina. Amperinasa manomboka rahampitso ny seranam-piaramanidina vaovao hoe Tsivato raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena androany. Lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana malagasy ny paikady pampandrosoana ny fanavaozana ireo toerana fandraisana vahiny toy ny amin'ny sehatra ny fitaterana sy ny fizahantany ho fampitomboana ny mpizahatany tonga eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ho an'ny seranam-piaramanidina vaovao hoe Tsivato, nateo aza ny fahavitany asa fanamboarana tatao anatin'ny volana maro. Niroso tamin'ny fifampidinana mikasika ny fifanarahana natao teo aloha amin'ny fitantanana ity seranam-piaramanidina ity ny fitondram-panjakana ny arahana tamin'ny Ravinala Airport. Lehibe ny zavatra seho tao anatin'izay taona maro zay satria dia nametantsika filaram-pahamehana ny fijerena ny tombotsoa ny firenena malagasy, ny tombotsoa ny kampania fitaterana antsika mba hisy fiatraikany kokoa mba tsy ampafatiantoka ny firenena malagasy amin'ny fitantanana n'izany aéroport zany. Marina fa mandalo ny mpitondra fa ny mpitondra koa dia tokony miasa sy mijery ny tombotsoa ny malagasy, ny tombotsoa ny orinasa malagasy fa tsy hoe andalo a dia soniavana fotsiny dia atao varoboka, atao kabararaka na amidy mihitsy na amidy mihitsy ny tanindrazana ary zany dia zavatra hijoroako ary tsika. Maro ireo teboka nahintsy tao anatin'ny fifanarahana vaovao ho fijerena ny tombotsoa ny rotota raha ny nambaran'ny filoha teo aza ny fisiany tsy fitovian-kevitra. Izany ny mikasika ny feim-potoana hitantanan'ny Ravinala Airport ity seranam-piaramanidina ity. Eo koa ny fampiakarana ny vola alohan'ny Ravinala Airport amin'ny fanjakana malagasy sy ny mikasika ny hetra ary ny fampiasam-bola eo anivon'ity seranam-piaramanidina ity. Satria raha varom-potoana ny hitantanana an'izany dia isika kosa nagataka ny hoe mijery Tsipriana ny volalany tetikola nanaovana an'izany fifanarahana an'izany dia mahitsika fa tokony moyen izany feim-potoana hitantanana an'izany aéroport Ravinala Airport izany.
tena ena 5 isan-jato ny aba na hetra tokony alohan ireo fiaramanidin'ny Air Madagascar rehetrarehetra. Ireo redevance fixe ny concession dia nampiakarina raha 3 tapitrisa euro dia nampiakarina 4 tapitrisa euro zany ankehitriny. Tsy maintsy ary mipetraka ho manana tompana actionnaire ao anatiny zany duty free zany ny Sophie France izay hitantina an'io duty free ihany koa. Manaraka ny fentra iraisam-pirenena na amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa na amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana, malona ny valinaretina ny seranam-piaramanidina vaovao raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ity farany izay antenaina ny piroborobo ny sehatry ny fizahantany ary zava-dehibe ny fisian'ny fiaraha-miasa mitovy lenta eo amin'ny fanjakana sy ny ravina l'airport. Ity fampandrosoana ity dia voarakitra tao anatin'ny politika an'ireo governemanta ny fandimby teto Madagasikara. Ny amin'ny fampiasam-bola ho fanatarana ireo seranam-piaramanidin'ny vato sy nosy be ho fampivelarana ny sehatry ny fizahantany sy ny fiantraikan'izany amin'ny toe-karena. Tontosandroany teny avoloa ny fifanaovan-tsininy teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny ravina l'airport mikasika ny fanitsiana ny fifanarahana momba ny seranam-piaramanidina ivato sy nosy be. Teo koa ny fanaovan-tsininy fanomezan-dalana amin'ny fampiasana ny seranam-piaramanidina vaovao eny ivato. Tontolon'ny fahasalamana dia ampy hatrehana nomety ho firongatry ny Covid-19 eto Madagasikara amin'ny fanafody fitsaboana hatreto. Mila mitandrina sy manaraka ireo fepetritra sakana kosa ny rehetra. Ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Yves Richard. Nateo aza ny fitombony marary manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly mandray an-tanana manokana ny Covid-19. Tsy mbola manana olana amin'ny fanafody fitsaboana marary ny Covid-19 Madagasikara hatreto. Raha ny faneho-kevitry ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Ny stock ao zany mbola mahavita mitsabo ny marary 40,000 any antsika miresaka izao anisan'ny mararintsika mijerentsika tamin'ny farany teo 9,994 zany hoe mbola manana stock tsika afahana mitsabo an'izay marary io fa irina ao anatin'izany ny fandraisan'ny tsirairay an-tanana ny fahasalamantsika tsirairay avy amin'ny fanajana ny geste barrière amin'ny fanatanjahana ny herintsika ao anatin'ny fihinana vitamina sy VO sy ny sisa ho an'ireo manao vaksiny fa mila fandraisan-tanany tsirairay zany sy mba tsy hidirantsika amin'ny ohatran'ilay katalondro hoe miakatra be sy ohatran'izany fa hatreto zany raha resaka stokana fanafody lamintsika hatreo. Na izany na tsy izany, takina ny fanarahany rehetra ny fepetra sakana ety misoroka ny valanaretina, indrindra anatin'ny fotoana mampirongatra ny tranga voamarina toy izao. Lohalana amin'izany ny fanaovam-baksiny izay nanaova ministry ny fahasalamam-bahoaka fanentanana manokana ny rehetra. Nandritra ny fandraisana ny fanafody ety miady ny Covid-19 sy ny fiara tsy mataho-dalana mahavita mitatitra vaksiny. 5 alina sy 2 hetsy avy amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia araka ny vaovao izay nivoaka hariva teo moa dia nisy ny fampitana izay nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny ministra ary ampiarina ao anatin'ny faritra 3 eto Madagasikara ny fahamelona ara-pahasalamana ka faritra 3 amin'izany dia faritra Analamanga, Vakinankaratra sy Matsiatra Ambony. Misy moa ny fanapahana ny roy fifandraisana amin'izay valinaretina izay ka misy ny fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'izany. Isan'izany moa ny fametahana aro vava-orona, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony na ny gel désinfectant, fanajana ny elanelana 2 metatra. Eo ihany koa ny tsy azo ataony mamory olona mihoatra ny 100 ao anatin'ny efitra mihiboka. Averina kosa ny larana maintso 914. Misy ihany koa ny lamina eo amin'ny toeram-pitsaboana ka isy ny test TDR eny amin'ny CSP2 ho zaraina maimaim-poana amin'ny fanafody entina mitsabo amin'ireo testé positif amin'izay Covid-19 izay miaraka amin'ny CVO+. Isy ny fizarana CVO eny amin'ny faritra izay tena ahitana izay fianaky ny Covid-19 izay ka tsy anterina efa ny fanaovana izany aterina isam-baravarana kosa ny attestation de positivité ho an'ireo olona positif amin'ny Covid-19 miaraka amin'ny fanafody itsaboana izany. Ihany koa ny hoe maimaim-poana ny fitiliana ho an'ireo izay olona matsafa misy izay soritra retina amin'ny Covid-19 izay tonga dia miatra amin'ny faritra 3 eto Madagasikara moa izay dia averina ihany dia faritra Analamanga, Vakinankaratra sy Matsiatra Ambony.
fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ahina ho lany tamingana ny sokatra an-dranomasina any amin'ny faritra Diana. Anton'izany moa ny fizahany ireo mpanjono azy ireny aloloatra tsy ampy ny fametrahan'ny ponina amin'ny fiarovana ireo biby hoy ny eo anivon'ny conservation centrée sur la communauté. Michela Ranarjo. Raha Madagasikara no tena ahitana ny karazana tortue marine na ny sokatra an-dranomasina. Amin'ny karazana sokatra an-dranomasina miisa 7 maneran-tany, miisa 5 no misy eto Madagasikara. Ahina ho lany tamingana izy ireo amin'izao raha ny fanazavana. Sanay zany any avaratra amin'ny région Diana dia misy sokatra an-dranomasina zany dia misy faritra anatodizan'ireo sokatra an-dranomasina ireo. Dia ny tsindry-mahazo azy ireo zany dia fiasan'ny mpanjono zany ny tsindry-mahazo azy ireo satria misy fotoana zany fanatodizany dia amin'ny fotoana fanatodizany iny koa nefa ny mifanindry amin'ilay période de soudure dia amin'iny zany no misy ny fiasana azy nefa izy ireny dia biby atahorana lany tamingana tsy tokony arovana zany na tsy azo asaina. Izay zany ny olana mikasika an'io any. Ny fametrahana paikady mazava, foiezaka sy lafitrezaka raha ny fanazavana entina misoroka izay mahalany tamingana ny tortue de mer eto Madagasikara izay. Tokony atao koa zany mbola andalana moa izay fanamafisana fahaizana-manao an'ireo olona ny fotony amin'ny fiarovana an'ireo sokatra ireo zany hoe tokony hoe mandritra ny fotoana ny fanatodizana sokatra zany tokony hoe misy miambina zany eny amin'ny toerana fanatodizana eny mba tsy hisy aza. Dia koa moa zany tsy hoe vitan'ny olona anankiray ny asa fiarovana fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpiara-mivolantoka rehetrarehetra, ny solon-tena ministera, fitsarana rehetrarehetra tokony hoe isy komity zany miaro ny tontolo iainana eny fotony zany fanampy amin'izay. Dia efa misy rafitra ihany amin'ny toerana hoe manao patrouille ilay komity ny fiarovana tontolo iainana fa indray zany ilay izy mila fitaovana izy ireo anaovany an'izay asa izay satria ny toerana fanatodizan'ny fano tsy aty akaiky ny tanàna fa anaty nosy kely eny akaikikaiky eny dia mila fitaovana zany ireo fano. Etsy ankilany 7 isanjaton'ny vokatra an-dranomasina miparitaka eto amintsika no avy amin'ny mpanjono madinika. Misy ny fametrahana ny drafi-panajariana ny jono entina mandrindra ny fampiasana ny harenan-dranomasina. Dia avy amin'ny jono madinika avokoa. Ireo zany no mamerina antsika malagasy. Fa raha mijanona tsy miasa ireo mpanjono madinika ireo dia tsy misy trondro vidintsika amin'ireny tsena ireny zany. Satria kely de kely zany ny avy amin'ny pêche industrielle sy ny pêche artisanale ka tonga amin'ny tsena eto a Madagasikara zany. Ankoatran'izay dia misy ny fametrahana n'ilay drafi-panajariana ny jono na koa hoe lay PAP, plan d'aménagement des pêcheries, izay anisan'ny politika ny ministera no mametraka an'izany apetraka amin'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara ahafahana mandrindra izay fampiasana n'izay arena an-dranomasina zay na arena anaty rano rehetrarehetra zany. Dia rehefa mipetraka zany rehetrarehetra zany dia manao ny fandrindrana, ny fanamorana ary eo ihany koa zany ny fampiroroana an'izay resaka jono zay zany ny atao. Saina androany ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga sy ny C3 ny conservation centrée sur la communauté. Ao anatin'izay tontolo izay hatrany dia ferana ny azan-dranomasina azo alaina manomboka izao ahafahana mifehy sy manara-maso ireo orinasa mpitrandraka izany. Avy amin'ity fomba fiasa ity dia vinavinaina hitombo avy fitoeny ny vola miditra amin'ny jono an-dranomasina amin'ny taona 2020 sy 2020. Tsy fantatra mazava hatramin'izay ny azan-dranomasina alain'ireo orinasa misehatra amin'izany ary tsy misy tamberim-bidy ho an'ny fanjakana na toa inona azo avy amin'izany. Manoloan'io no ferana nanomboka tamin'ity taom-panjonona ity ny azan-dranomasina azo alaina ifehezana ny sehampiarina jono. Mpanangombokatra izay orinasa manangombokatra mankany ivelany dia mitovy amin'ny volalohan'ny mpanangombokatra madinika. Taloha zany rehefa collecteur dia mitovy ny volaloha ho an'ny crevette, mitovy volaloha ho an'ny holoturie, trépan, mitovy volaloha ho an'ny drakaka. Amin'izao zany efa tsy mitovy rehefa mpanondrona mankany ivelany ianao dia mandoa bebe zay.
ny fanaramaso zao dia tena anatin'ny zay no isan'ny teboka anankiray zay hoatsaraina ny fanaramaso satria manomboka misy an'izay a fetrisa napetraka zay a na ny quota dia tsy maintsy arahana maso zany a ny vokatra zay no fifiezana resaka fanangonam-bokatra na ny trépan io na ny langouste io na ny poulpe reny zany nasina misy an'izay quota zay. Orinasa vaventy madinika sy salatsalany misehatra amin'ny jono fiarahamonim-pirenena Bionco ary ny ministera piano no niarana napaka izay famerana ny hazan-dranomasina azo alaina izay. Nosokajiana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny jono ao ny mpanangom-bokatra ny fikambanana sy ireo kooperativa ary ny orinasa mpanondrana ka avy amin'izany vinavinaina hitombo avy fito ny vola miditra amin'ny kitapom-bola am-panjakana. Ho an'ny drakoka manokana zao zany eritreretina hoe raha ny 500 millions d'ariary tamin'ny taona 2024 tao ny vola nampidirin'ny drakaka raha mihatra zay fanavoazana zay dia tokony any amin'ny 3 milliards 500 millions any ny vola ho azo ho an'ny drakaka manokana zay. Fa ho an'ireo filiera rehetrarehetra zany mbola ho jerena hoe nitsaka ny filiera fa amin'ny ankapobeny zany a raha teo amin'ny 1 milliard 500 millions no azontsika hatram'izay a eo amin'ny eo. Fa eritreretina hoe fois 7 fois zay mpanangom-bokatra madinika na ny collecteur individuel dia nahena ny vola alohany ho an'izay fanangonam-bokatra zay ary hatrany amin'ny antsasamanilany mihitsy ny ho an'ilay lalam-pirenena samihafa. Fa ho an'ireo mpanangom-bokatra mankany ivelany no nasina fanatsarana be nampiakarina satria ny tanjona dia mba tena hoe eo ny fitantanana fa eo kosa zany ny fampidiram-bola ho an'ny fanjakana ho an'ireo zay manondrana mankany ivelany. Nanomboka androany ny fanangonam-bokatra ao amin'ny jono eto Madagasikara ary manana hatramin'ny 1 martsa ireo izay anavao ny fahazahon-dalana. Lafa mavao hafa kosa indray dia hiverina amin'ny vidiny teo aloha izany hoe enina amby folo isanjato ny vidin'ny gaz izay vokarin'ny Vitogaz raha eny amin'ny mbola voatazana androany ny fiakaramidy saingy nanambara izy ireo fa hiatra manomboka arampitso io fidinana io miantarandriana io. Eto amin'ny mpaninjara Vitogaz iray ity mbola voatazana ny vidin'ny entona fandrehitra hatreto. Izany hoe tahaka ny vidin'ny voalohan'ny volana oktobra 2024 jifaina 590 ariary ny 7 kilao. Eo amin'ny 4,4 ariary ny 12,5 kilao. Manomboka rapitso nambaran'izy ireo fa izy fidina ny vidin'izay. Efa midina hono ny gaz fa efa nandefa commande zany zay dia hoe rapitso vao misy livraison dia efa midina fa tsy mitovy amin'ny prix teo aloha tsony. Zao fa rapitso zay vao mahatonga. Araka io voalaza fa hiverina tahaka ny vidiny tamin'ny volana septambra 2024 ny bouteille gaz ary enatra amin'ny 9,900 indray izany hoe ny 7 kilao tokony ho 705 ariary ary ny 12,5 kilao 2,7 ariary. Hatreto ny enatra no arina ny tany aloha ny mpanjifa entina fandrehitra eny amin'ny mpanjara. Tsenanay manokana aloha zao ny ena be. Mizao akaiky fety zao. Taloha zay raha ohatra hoe mahatonga gazy androany dia rapitso dia tsisy tsony. Dia zao efa tamin'ny lakamisy izy zao ny tonga dia omaly izay voalany. Ireo bouteille anareo zao 22-12 dia indroa isan-kerinandro zay no commande 36 fois 2 zany. Satria ireo zao 36 vita marandreo dia indroa misolo ireo isan-kerinandro. Indroa misy tonga eto. Raha hiverenana ny fanazavana no entin'ny tale jeneraly Vitogaz izay navoaka ny pejin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana fa tsy hijanona amin'izay vidiny izay ny fidinan'ny vidiny entona fandrehitra io na misy aza ny fampidirana ao anatin'ny herinandro vitsy dia ny volana janoary 2024 ihany no hiverina hiakatra tsikelikely ny vidin'izay. Verina amin'ny vidin'ny gazy tamin'ny 3 septambra ny vidin'ireo bouteille 9 kg sy ny 12 kg et demi dia manomboka amin'ny volana janoary amin'ny heritaona no anomboana ny fampiakarana azy tsikelikely nanaiky an'izay ny orinasa Vitogaz vidina gaz io zany ho tazomina eo mandritra ny 2 volana io avao dia afaka 2 volana indray zany no ampiakarina tsikelikely. Araka izany tsy ho voatazona ho maro toerana ny vidiny entona fandrehitra tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny tany mety ho fiakaran'io amin'ny taona ho avy. Ambony lavitra no ny tanjona napetraka ny fampidiran-ketra ny taona 2024 nateo azany krizy ara-pahasalamana. Maherin'ny 303 lavitrisa ariary no andrasana hatramin'ny faran'ny volana raha ny fanehoan-kevitry ny tale jeneraly ny H. Yves Richard.
Nahitam-boka ny fampiarana ny paikady isan'ny tokony mahakasika ny fampidiran-kitra ny taona 2024. Lohalarana ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra sy ny fametrahana ny politika fandoavan-ketra manatona ny vahoaka tamin'ny alalan'ny tetikasa ny zara etrako. Nateo azy arak'izany ny krizy ara-pahasalamana. Ambony lavitra noho ny tanjona napetraka ny fampidiran-ketra ny taona 2024. Na dia teo ara ny krizy izay ara-pahasalamana nisy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana marsa 2024 dia mihatsara ny fampidiran-ketra ary ioarana zany ohatra amin'ny 3 miliara any zany any amin'ny 1,3 miliara any moa ny tanjona amin'ny farany volana desambra zany dia voalohany teto Madagasikara tsika no atratran'izay izay fampidiran-ketra mihoatra n'izay 3 miliara zay ary zay moa zany no tena zava-dehibe digitalisation no ahafahantsika nanatsara n'izay fampidiran-ketra izay. Amafisina hatrany ny fampidiran-ketra ny taona 2022. Ny ahafahana miantoka ny fampandehanan-draram-panjakana sy ny tetikasa isan-tsokajy no faritany fitondram-panjakana no tanjona hoy ny fanehoan-kevitra hatrany. Mahery ny 204 lavitrisa ariary arak'izany ny vinavina ny taona 2022 raha ny voafaritra ny teti-bola mpanjakana ny taona 2022. Raha ny vinavina zany amin'ny fampidiran-ketra etranatiny amin'ny ao anatin'ny projet de loi des finances initial 2022 dia vinavinaina no amin'ny 7,400 miliara ny etra ampidirina etranatiny ato amin'ny direction générale des impôts. Zany moa zany dia mifanaraka amin'ny taux de pression fiscale izay any amin'ny 20 faingo ray isan-jato. Zay moa zany ny vinavina amin'ny taona 2024. Ahitana fitombona 1,20 isan-jato arak'izany ny vinavina ny fampidiran-ketra ny taona 2022. Raha hoanina ny LFR na ny teti-bola-mpanjakana na sipantsina ny taona 2022. Izany hoe misy elanelana manodidina ny 2,77 lavitrisa ariary. Ny vinavina amin'ny vola miditra avy amin'ny etranatiny ho an'ny taona 2022 izay mikendry nitondra fiakarana 2,20 isan-jato amin'ny PIB na ny arkarena VOB. Niparitaka tamin'ny tambazotra serasera fa isy ny famoahana vola vy ariary zato, 400 ariary, 500 ariary, arivo ariary ary vola taratasy 5 alina ariary sy raetsy ariary namoaka fanambarana ny banky foiben'ny Madagasikara ary nanamafy fa tsy mikasa moka ireo karazam-bola zay voalaza ireo enjehana ary sazeny lalàna hoy izy ireo izay mamoaka vaovao tsy marina zay manakirotana asai-bahoaka ary izy ireo ihany no afaka mamoaka vaovao makasika resaka vola eto Madagasikara. Alafa mavao hafa kosa indray dia mankalaza ny 15 taona nijoroan'ny première agence de microfinance Madagasikara hatramin'ny taona 4 olona manodidina ny 4 ireo tolotra ary amafisina ny fidirana ao anatin'ny digitalisation. Io nasana. No marina alina teny Antaninarenina ny tsingeritaona 15 nijoroan'ny PAMF na ny première agence de microfinance Madagasikara. Ny ministra ny fiompiana sy ny fambolena ny solotena avy amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ireo mpiara-mombonantoka malagasy sy vahiny amin'ny PAMF no niaraka nankalaza izany. Ankehitriny manodidina ny efatretsy ny mpanjifa ny première agence de microfinance Madagasikara hita manerana ny nosy. Namoaka tolotra vaovao innovant voalohany eto Madagasikara ny première agence de microfinance miaraka amin'ny partenaire anay Orange Money ny anaran'ny tolotra io dia hoe tahiry be ahazony olona rehetra tsy mifidy saranga manao épargne bloqué zay tonga hatrany amin'ny tany 5,5 isan-jato ao anatin'ny enim-bolana no faharetan'izany 5,5 isan-jato isa-taona izay tolotra anisan'ny tena mandeha dia mandeha amin'izao fotoana izao be dia be ny olona te hametra-bola rehefa atao ny fanadihadiana fa sarotra be ny fotoana sy ny fanarahana miaraka amin'ny banky dia nametraka io tolotra tahiry be io zay manamora izany fampirimam-bola ahazoana taux d'intérêt
tonga hatramin'ny 5 isanjato izay tanjana-bola tena ataontsika hoe ambony angamba raha mijery ny marché ana placement épargne sy ny fametraha-bola ao anatin'ny fotoana marotra na dépôt à terme. Atao anatin'ny 15 taona manaraka itoy ny fanampinan'ny mpanjifa na ireo te ametra-bola izany na ireo mila toana ara-bola. Ny 15 taona manaraka dia ao anatiny ataontsika hoe azakazaka foantsika zany. Rehefa manao zavatra moa zany ao anatin'ny valeur apetraky ny première agence de microfinance dia hoe manao zavatra aingana sady tsara ao anatin'ny professionnalisme. Vonona izay amin'ny 15 taona manaraka efa mipetraka ny paikady amin'ny 5 taona manaraka aloha ary hotoizana amin'izay lalana ho ale zay ny amin'ny 5 taona manaraka indray sy ny ho avy rehetra. Ny tolotra rehetra au niveau any épargne dia atao izay gagnant azy na ny mpametra-bola na ny première agence de microfinance dia tokony azo tombony ao anatin'ilay izy. Anisan'izany tolotra izany zao mitahiry be ary mbola isy ny produit vaovao ho apetraka ho hitanareo tsy ho ely any. Isany ao anatin'ny réseau Aga Khan de développement izay misehatra amin'ny firenena maherin'ny 20 ny première agence de microfinance Madagascar efa natao ary amafisina ny fidirana amin'ny digitalisation mba ahafahan'ny rehetra misitraka ireo tolotra toy ny MCAD izay azo ampiasaina 420 ora amin'ny 420 ora alatsinainy hatramin'ny alahady iarahana amin'ny Orange Money Madagascar. Tahaka mazatra anaraka dokavatratsika meloany diratsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Miditra amin'ny tapany faharoany vaovao isika. Manodidina ny iray hetsy metatra tora 3 isan'andro ny tsy fampiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ia mafiatrany izany mahaloala ny fiovaovan'ny toetrany andro raha tsy misy ny fandraisana andraikitra raha ny fanazavana azo Ivy-Richard. Lavitrezaka ny famalinan'ny filanimponina ny Tananarivo sy ny manodidina mahakasika ny famatsin-drano. Raha manodidina ny 2 hetsy metatra tora 3 isan'andro ny famokaran-drano, 3 hetsy ny filana. Izany hoe misy banga manodidina ny 2 hetsy metatra tora 3 isan'andro raha ny tarehimarika avy amin'ny JIRAMA. Na eo aza ny ezaka atao amin'ny lafo ny famatsin-drano.
Iamafy ny olana raha toka atao ambanin-javatra ny fiatraika ny fiovaovan'ny toetrandro. Teboka izay mila ametrahana paikady mazava hoy ny mpisehatra. Rehefa mijery ny situation tsika zao dia ny Madagasikara ray manontolo mihitsy ny faritra rehetrarehetra mihitsy no misedra nyity olana rano ity. Fanadiovana ity amin'izao fotoana izao efa voalaza benibeny moa zany betsaka ny antony fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia anisany manana andraikitra lehibe ao amin'ny fahasimbany ataontsika hoe source d'eau eto Analamanga. Raha tsy maka ataontsika hoe maka fepetra entitra atsika na ny mpitondra zay na ny olona hoentina zay amin'ny resaka changement de comportement satria mitaky changement de comportement ty défi vaovao changement climatique aty dia ho sahirana eto tsika mianakavy raha tsy samy mandray asa tandrifa azy. Sehatra asa telo lehibe no apetraka na mafisana ny lafin'ny famatsin-drano hoy ny Solitena Anjirama. Santionany fampiakarana ny famokaran-drano eto Antananarivo amin'ny alalan'ny tetikasa Mandroseza 2 bis. Andrasana vokatra hatramin'ny 4 metatra toratelo izay andrasana ho vita ny farany volana Desambra. Eo ihany koa ny mahakasika ireo unité de traitement conteneurisé 10 izay hanome rano 4,4 metatra toratelo isan'andro. Na izany na tsy izany tsy havita maliny filany eto Antananarivo sy manodidina ny vokatra. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny nazavaiko teo mbola ray hetsy metatra toratelo no tsy ampy amin'ny famokaran-drano. Ireo foto-drafitrasa izay efa ataontsika amin'izao fotoana izao dia manome hatrany amin'ny 9 metatra toratelo isan'andro. Raha jerena zany izay chiffre izay mbola misy ambiny izay tsy feno. Na zany na tsy zany nefa amin'izao fotoana izao dia efa mijery izay Jirama ny fomba ahafahana manao na mamorona tobo-pamokarana vaovao hafa indray ahafahantsika manampy ny famokarana avy ao Mandroseza. Ny farany androany teny Antaninarenina ny fanaovana jeritodika ny asa vita mahakasika ny sehatry ny famatsin-drano teto Analamanga ny taona 2024. Izay ny arahan'ny fitaliova-paritra ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana eto Analamanga sy ny Waterred. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manatanteraka fihenam-bidy hatrany amin'ny 80 isanjato amin'ireo kilalao ankehitriny ny tranombarotra Bistor etsy ankady fotsy ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny krismasy izao. Karazana maro ireo kilalao hita eny amin'ny toerana Abraham Randriamanana. Ao anatin'ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy, manolotra fanomezana amin'ny alalan'ny fihenam-bidy ho an'ireo mpanjifa azy ankehitriny ny tranombarotra Bistor etsy Ankadifotsy. Tranombarotra izay manana ny mampiavaka azy ary ahitana ireo kilalao samihafa ho an'ny sokajy rehetra. Zahay eto amin'ny Bistor fivarotana kilalao, ahitana ny karazana kilalao rehetrarehetra eto aminay manomboka amin'ny taona hoe zaza vao teraka ka hatramin'ny ankizy efa adolescent na jusqu'à 18 ans. Dia misy karazany be dia be ny jeu de société, ny poupée misy plus de 50 modèles, ny tomobile kelyn'ankizy koa misy plus na 50 modèles daholo. Ny resaka kilalao manita-tsaina koa dia misy karazany be dia be eto amin'ny Bistor. Amin'izao akatoko ny Noël zao dia manao fihenam-bidy be izahay ka dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy aty amin'ny tranombarotra Bistor ety Ankadifotsy no misy anay. Afaka manjiva mpilaminana tsara koa nareo rehefa tonga aty amin'ny Bistor satria misy ny parking dia vetivety kely izay mandray anareo. Afaka mamono cadeau ihany koa izahay dia tongava fa ny fihenam-bidy aty dia tena goavana. Misokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora hariva nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny herinandro avy izao ny Bistor. Maro karazana ireo tolotra aroson'izy ireo mandritra ny vanim-potoanan'ny fety. Karazany amin'ny fihenam-bidy atolotra anay zao ny ludo raha 15 000 ariary amin'ny andavanandro dia 10 000 ariary kosa izy amin'izao fotoana izao hatramin'ny krismasy hatramin'izany hoe hatramin'ny 24 satria misokatra izay ny amin'ny lahady zao dia hatramin'ny 24 izay misokatra isan'andro dia afaka manjifa aty amin'ny Bistor nareo.
ao anatin'ny kilalao tena ankafiziny ankizy ny maison de poupée dia misy karazany be dia be zany eto amin'ny Bistor raha 350 000 ariary ny vidiny amin'ny andavanandro amin'izao akatoko ny fety zao dia 300 000 ariary fotsiny azahoana anazy eto aminay amin'izao. Ny trottinette koa dia ao anatin'ny promotion amin'izao fotoana izao raha 70 000 ariary ny vidiny amin'ny andavanandro dia 55 000 ariary kosa izy amin'izao akatoko ny fety izao. Ito ny fanomezana fahafampoan'ireo mpanjifa ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy raha nambaran'ny tompona andraikitra. Mandidina ny 7 nisan'ny solombavamboaka namaly ny antso izay nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny commission de mise en accusation eny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity. Avokany tsy ampy indray ny fetrisan'ireo solombavamboaka mba ahafahana mandray fanapa-kevitra. Henri Florian. Araka ny fantatra, androany no tokony niroso tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nandritra ny fivoriam-be azon'ny be sy ny maro otrehana ireo antota-taratasy miisa 12 mahavoasaringotra tompona ndraiky mpanjakana ambony teo aloha izay avoapanga fa nanodikodi-bola-panjakana sy ho nanao kolikoly. Raha ny hita teny antoerana tsy ampy ny fetrisa takina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny fanenjena ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo. Vokany mihemotra indray izany araka ny nambarany filohan'ny komisionna misana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo. Androany moa marobe ny fandanina février miaraka tao amin'ny commission amin'ny solombavamboaka ny tegna dia niazaka commission tao amin'ny fonction publique no niezaka niantso ny député Joaly zay rapporteur anay. Molana moa zany sy salama izy. Rehefa sy salama izy zany dia hoe ino ma sy salama tsy aty grippe aty. Ny izay no tonga nandefa ny taratasy any amin'ny bureau permanent. Ka eto moa zany ny tena mametraka olana foana ima fehezan-dalàna mife ny commission. Ngamba miaiky an'izany tsika. Voalohany, le fetrisa. Inona gn'antony mahatonga ny député sy tonga? Zay. Fa ny tena loza dia zahay no mahazo olana foana aminazy. Nafampana ny fandresen-dahatra teo amin'ireo solombavambahoaka mahakasika ty raharaha ity saingy mihemotra indray izany. Tsy tonga teny antoerana raha teo ny mpampakateny ny voamera izay manana ndraikitra lehibe amin'ny asa izay tokony tanterahana. Ka ny rôle principal ny rapporteur tena manana didy lehibe aminazy io. Io moa zany ny teny zareo hoe tsy misy tokony sy ambaratelo koa. Voalohany dia tsy afaka hiteny hoe izy zahay gn'antony raha ohatra ka hiteny nefa ny tompony fanapa-kevitra farany ry zareo ao agnatin'ny séance plenaire dia anahirana anay zay. Ny gn'asanay amin'ny ankapobeny dia totosa fa i rapporteur no sy salama zay zany gn'antony hoe anapa-kevitra moa araka ny taratasy io ahemotra amin'ny magnaraka. Ary disorako ny député zay betsaka ny tonga saigna hoe sy tokony avela maty manonta ireo zatra ny lalan-jirinina ka mihinana volam-panjakana ty. Ka ity moa zany hoe tsy maintsy agnatin'ny session ordinaire foana no anapahan'ny amikasika ty asy ty zany. Nahafahana mamaritra ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka ankehitriny ny fandinian'izy ireo ny antota-taratasy miisa 12 nalefa ny ACJ na ny haute cour de justice ity. Ny fankatoavan'ireo solombavambahoaka ireo ny antota-taratasy izay mahavoasaringotra ny mpitondra ambony teto amin'ny firenena ireo no ahafahany fitsarana manohy ny fanenjena. Hita taratra ankehitriny fa tsy mahamaika ireo solombavambahoaka ny famongorana ny kolikoly sy ny fanenjena izay nanao izany raha ny zava-misy no jerena. Misa 370 ireo basy voangona nandritry ny iray volan'ny Amnesty des Armes izay nanomboka ny 20 ny volana novambra lasa teo. Basy 3 karazana no hita tamin'izany ka ny basy vita gasy no maro anisa ny faritra Bongolava sy Melaka no nahitana basy tsy ara-dalàna maro indrina ny larana efso. Natolotra ny komisionna misana ny fanangonana basy tsy ara-dalàna ireo basy voaangona nandritra ny iray volan'ny efa mitsorakeloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Basy 3 karazany no hita tamin'izany ka ny basy vita gasy no tena maro indrindra.
faritra Bongolava melaka no nahitana basy tsy ara-dalàna maro indrindra raha ny tatitra nataon'ny lehiben'ny etamajorn'ireo tafika androany. Hitanareo zao 3,700 raha ny totalin'ny basy zany ataontsika fa voangana amin'izao ory resantsika zao dia 800 grenady anakenina ary kartosina bala zany eo amin'ny 50. Zay zany nefa azo amin'ny ora androany zany tsy hoe azo moa zany fa naterin'olona amin'ny ora androany 700 ny basy grenady enina zereo fa misy grenady mety kakinareo fa dia misy tokoa ny grenady naterin'ny olona ary eo amin'ny 50 eo ny vantsa zany na ny bala. Misy amin'ireo faritra sasany izay tsy nahatratra ny feptaona ka nitarina hatramin'ny 17 volana desambra ho avy izao ny fanaterana ireo basy ara-dalàna tsy misy arakaraka. Aorian'ny feptaona misy ny fepetra ho raisina amin'ireo olona mbola mitazona ny basy tsy ara-dalàna, tanjona ho tratrarina amin'ny hetsika ny fampihenana ny tsy fandriampahalemana sy ny asan-dahalo. Dia ataontsika zany ny voalohany zany dia nataon'ny tsika teo reny nazahoana an'ireto vaty reto tamin'ny alalan'ny fanentanana fiantsona hoe atero fa ny ady atao amin'ny manaraka indray zany dia misy baiko mihitsy omena fisafona fijerevana ifotony hoe aiza izy no tokony tazona an'ireny basy ireny ary ny mpanolo vodorindrina ny olona mifanerasera mety mahafantatra dia hoy zany amena ny mpitandro filaminana izay namena ny andraikitra amin'izany no hanao an'izany fa tsy mijanona zany ny fitadiavana basy fa misy foana ny fitadiavana ny ireo basy ampiasainy tsara-dalàna ireo hatramin'ny famongorana azy hatramin'ny farany. Zay zany le ady ataontsika. Aorian'izao fanolorana ny basy tsy ara-dalàna amin'ny komiti izao misy ny dingana izay arahina ary irosoana avy hatrany sy ny fanapotehana ireo basy tsy ara-dalàna ireo. Ratsehivina efa mihoatra ny 507 ireo basy ara-dalàna voasoratra ampiasain'ny olon-tsotra fa ao kosa ireo basy tsy ara-dalàna sy ireo basy vita gasy miparitaka. Entanina hatrana raiky izany ireo olona mitazona ny basy tsy ara-dalàna amerina izany mandritra io feptaona io. Folo andro mialohan'ny krismasy ny tanterahana teny amin'ny EPPB Tsaraina. Androany fizarana mofomamy sy kilalao ho an'ireo mpianatra miisa 110 ao an-toerana. Ny fanometanana tamin'izany fikambanana fity izay nitarihan'ny vadiny filoham-pirenena sy ny Wednesday Morning Group. Fanadina. Mitovy ny fomba fijery amin'ny asasoan'ny mpiarabelona eo amin'ny fikambanana fity sy ny WMG izay niara-nisalana n'olotra fanomezana ireo mpianatra ny EPP eto Betsaraina. Ilaina ny mifanoana sy miara-mentana hoy ny filohan'ny fikambanana fity nandritra ny kabary izay nataony. Nanometanana ny fikambanana fity koa ny WMG tamin'ny alalan'ny fampiofanana mikasika ny zony olombelona sy ny vehivavy ary ny fianakaviana izay natao tao amin'ny centre spécialisé tao Mahamasina. Ary voatao tamin'ny herinandro lasa teo no niara-mentana teny anivon'ny Fokotany, Tsimialonjavy, Mahamasina Atsimo, Ankadilalana, Ambanina Mpamarinana, Andota-penaka faharoa ary Nanisana ny fikambanana roto. Niopana tamin'ny ady amin'ny herisetra izany fanentanana miendrika fiampiofanana izany dia natao nandritry ny 3 andro. Maro ny asa fanavaozana sy fanatsarana nentiny ny fikambanana WMG eo anivon'ny sekoly. Isan'izany ny fampianarana mamboly hazo fihinam-boa, fikarakarana zaridaina sy fiompiana ka ireo mpianatra no mihinana ny vokatra amin'ny alalan'ny kantina scolaire. Ny ankizy mamboly anio mitondra rano eraky ny tavoahangy isan'andro ny ankizy mikarakarana anio. Ny vokatra azo avy eo anaovana kantina scolaire. Zay zao tamin'ny zomana azo 3 kilao tamin'io vokatra io ataonay lokany ankizy amin'ny kantina scolaire. Dia any ambany any feno zanakazo ary efa misy mamoa any ny arahana ainam-boly tamin'ny WMG. Fampianarana amin'ny fikajianan'ny tontolo iainana izany ary fomba iray ahafahana manampy ireo mpianatra ihany koa. Ny tena mahafinaritra tamin'ireo asa sosialy voatanisa teo ireo dia ny fanabeazana anareo ankizy amin'ny alalan'ny fambolena hazo fihinam-boa sady fampianarana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izany no ahafahanareo mioty sy mianoka ny vokatra avy amin'ireo hazo fihinam-boa koa. Koa raiketo ao am-ponareo ary tazomy ho fomba fanao zareo amin'ny namana amin'ny fianakaviana ny fahalalana mikasika ny fambolekazo izay azonareo.
satria tokoa mahasoa ny mpiarabelona izany, mahasoa anareo indrindra ihany koa mba entinareo manomana ny ampitso ianareo mantsy no avy amin'ny firenena. Taoriny ny fanolorana sakafo sy fanomezana kilalao, ny rary soa ireo ankizy mpianatra ankalaza ny fetin'ny Noely sambatra ny filohan'ny fikambanana na fity. Raha toa ka boky tany miisa 300 no nozaraina ho an'ny mponina Obekily Omaly, 700 kosa no vita atao Ambovombe tamin'ity taona 2024 ety. Tombony lehibe ho an'ny mpony izao ezaka atao ministeran'ny fanajariana tany izao raha fanazavana azo ka atao Andriatsylava. Mifandray amin'ny olana ny fananantany avokoa ny 500 ny olana ao amin'ny faritra Androy. Raha ny taona 24 no nitsanganan'ny Birao ny fananantany teto Ambovombe, taty amin'ny taona 2024 no nametrahany MATSF ny politika ny fizarana bokotany faobe, ka bokotany miisa 29 no nikirakiraina tao anatin'izany. Ho an'ny distrika n'Ambovombe manokana, miisa 700 ireo bokotany vita tamin'ity taona 2024 ity. Tombony lehibe ho an'ny mponina izao ezaka ataon'ny MATSF izao. Faly zahay tamin'ny fahazahoana tany ito satria malaza mantikana Androy ato mo ho an'ny tany sy lialia ondaty tany ito amin'ny fahazahoana tany fa ahike mamonkana ito tsy hisy ndaty hanay raha ito hoe mialare hialiali tany amako zany fa ito ity porofo hagnamarengana zay alitany zay tsy hisy azy alitany zay sasa ahike ito valy zafy ito ity zafy afy. De zao manentana atsika tanora rehetra izay manana tany mba hanatona ny tokoa na ministera tany mba hikarakara ny tany fa tsy sarotra ny manao azy. Isan'ny paikady iray hanampinan'ny mponina hivoatra amin'ny fiarina taony ny fananana bokotany ara-dalàna. Ankoatra ireo, miantoka ny fampandrosoana alovain-jafy ihany koa ny fikirakirana ny tanin-janaka tahaka izao. Sitraka izany tsika aty atsimo amin'izao fotoana izao satria araka ny teniko teo dia hoe mitodika aty atsimo amin'izao ny fampiroboroboana ny famerenana amin'ny vahoaka izany atao hoe fananantany izany izay isitraka ny zo fototra amin'ny alalan'izany atao hoe boky-titra izany ka isaorana ny fitoram-bavakana amin'izao fotoana satria dia tanteraka tokoa ilay vina farak'ambefolo izay ny fanomorana sy ny fanomezana ho ara-dalàna ny tany izay novain'ny taranaka. Mbola hitoeram-pitso ny fizarana bokotany amin'iny faritra atsimony nosy iny ary mponina maro no isitraka izany. Atsangana amin'ny faritra Savany fitoeram-pisamborana vola ahafahana miay ireo olona manana fahasembanana angatan'izy ireo ihany koa ny siny sekoly semana eo anivon'ny faritra Gaëtan Andriatsylava. Vato misakana eo amin'ireo ray aman-dreny mananjanaka sembana ny tsy faharisian'izy ireny mandefa ny zanany any an-tsekoly. Ankoatr'izay, mbola hiaran'ny fanilikiliana ihany koa ny ankamaroan'ireo sembana eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ireo ankizy mpiara-mianatra aminy. Antony nahatonga ny tetikasa zanahita yahy azy ireny. 4 taona zao no nitsangana n'ity tetikasa ity, ka ny famporisihana ireo ray aman-dreny azoto andefa ny zanany any an-tsekoly ary indrindra ny fanomezana torohevitra ananan'ireo manana fahasembanana fikirizana hiavy tena ka tsy ho vetsatra ao amin'ny fiarahamonina no vinany tetikasa. Le izy zany mba hoe mba ampandray andraikitra hoe mifampandrosoana marigny le olona sembagna dia zay manana eritreritry hoe atao fomba ampaleo tegna zareo ara-piasagna dia hoe anangana karazana microfinance fampindramam-bola spécialement ho an'ny zareo avec le même condition hoe ampiasaigny dia ampody le vola fa mba mifagnaraka amin'ilay situationy, mifagnaraka amin'ny asany dia mbo afahany miasa karaha olo jiaby. Zay zegny le tanjogny magnaraka ho an'ny le olo maventy fa ho an'ny zaza amin'izay mbola mitovy le fampianarana fanohanana ela azo atao famporisihana ara-moraly ara-pitaovagna beky zareo mbo mandeha l'école dia manana tanjogny dia mbo tafaboaka. Manana fanomezam-pahasoavana manokana tsy hitovizana amin'ny olona tomady ara-batana ny olona manana fahasembanana. Azo tanterahana araka izany ny teny filamatra hoe olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny asa fampandrosoana. Tsy misy olo tokony tsy handray anjara na iraviravin-tagnana amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tokony fanometagnana ny olo jiaby. Mankahira antsika
atranatrany ary mampiseho fa vognosina amintsika jiaby zay mpitondra dia vominy mandrakariva ifagnometanana amintsika. Feno telo taona ihany koa no nitsanganan'ny fikambanany Semba nao amin'ny faritra Sava ary dingana maro no efa vitan'izy ireo tao anatin'izay. Ohatra ny fanampiana ara-pitaovana eo amin'ny samy mpikambana. Fanerin'izy ireo ny isian'ny sekoly Semba na ao anivon'ny faritra. Zotreto fa ho an'ny sembagna jiaby tsy tsatra zegny sy OPS hitady zay agnasoavana ny namagna jiaby mpiara-mikambana agnatin'ny fikambanana Semba ato agnatin'ny faritra Sava. Tsy aivona ho avaozina tsy ho ela ny birao mandrafitra ny fikambanany Semba nao amin'ny faritra Sava. Miditra amin'ny tapany faharoa ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao hanomboka esesa hatramin'ny volana febroary 2024 ny rotsakorana manerana nosy araka ny vinavina mpamantatry ny toetry ny andro miantarandriana. Iverina irotsaka ny orana amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Iena kokoa noho ny firotsahan'ny orana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra ny firotsahan'ny orana ho an'ny faritra Analamanga amin'izao tapan'ny faharoa ny fahavaratra izao. Faritra Analamanga manokana aloha zany dia mety ato anatin'ny tapaka ny volan'ny tapany faharoa amin'ny volana Desambra telo zany izy tsy misy orana. Isy orana ary eo zany ny vinavinaina hoe mety hanomboka eo amin'izay zany isy orana foana amin'izay zany. Raha ho an'ny Antananarivo manokana dia tokony raha ny volana Desambra manokana dia eo amin'ny manodididina 300 mm eo izy amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny volana Janoary izy eo amin'ny 500 mm eo zany. Raha ho an'ny Analamanga manokana mantsy satria manana fironana mety ho ambany izy dia mety latsaka kelin'izay 300 mm zay zany latsaka izay zany no azo amin'ity Desambra ity. Ny fiakaran'ny hafanan'ny tany sy ny fiovaovan'ny toetrandro no isan'ny miteraka ny fahamainan'ny tany ary miatraika amin'ny firotsahan'ny orana ary ny fanazavana. Ankoatra ny faritra Analamanga ankilany, anakaiky ny tokony ho izy ny fahabetsahan'ny rotsakorana amin'ny faritra hafa. Izy moa zany araka ny efa vinavinaina tamin'ny fiandohan'ny fahavaratra tamy moa zany dia efa vinavinaina mihitsy hoe mety ho taraika ny fiandohan'ny fahavaratra amin'ity taopavaratra 2024 ity moa zany dia izay tokoa no nitranga satria tena ambany dia ambany moa zany izay tahan'ny rotsakorana izay na nisy ary reny orana nalatsaka sy ny sisa reny tao anatin'izay fiandohan'ny fahavaratra izay. Dia raha ho an'ny amin'ny ankapobeny moa zany satria miditra ny ato amin'ny fahavaratra tsika izao zany hoe ny Desambra hatramin'ny Febroary zany dia vinavinaina aloha zany fa mety hifanaraka amin'ny tokony izy zany na hoe hanana fironana anatombo kokoa ary izay tahan'ny rotsakorana izay zany amin'ny ankapobe zany. Raha amin'ny volana Desambra manokana zany dia vinavinaina zany fa hifanaraka amin'ny tokony izy na le hanana fironana somary ambony ary mihitsy ary zany izay tahan'ny rotsakorana izay amin'ny ankapobeny moa zany indrindra ho an'ny amin'iny ilan'ny andrefan'ny nosy iny. Tsy aivona manodidina ny 3 hatramin'ny 5 ny isan'ireo rivo-doza mety hakasika Madagasikara ary 2 hatramin'ny 3 no mety hiditra ny tanety raha ny vinavina. Mangataka ny fampodiana azy ireo an-tanindrazana ireo teratany malagasy miasa any Koweït sy Arabia Saoudite. Maro miditra amponja noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna ka tsy afaka mody noho ny fikatonan'ny sistany eto Madagasikara ny larana efso. Maro amin'ireo teratany malagasy miasa any Koweït sy Arabia Saoudite no mangataka ny fampodiana azy ireo antony efa tapitra ny fifanarahana ara-gasy ka tsy manana taratasy intsony izy ireo. Noho izay tsy fisiana taratasy ara-dalàna izay, mihoatra ny 20 ny olona nigadra ao Koweït ary 100 mahery ao Arabia Saoudite ka 8 tamin'ireo voasabotra ny alahady lasa teo tany Arabia Saoudite no malagasy avokoa. Efa misy ny fitarainana nataon'ireo teratany malagasy teny amin'ny masovon'ny Madagasikara saingy tsy misy valiny raha ny fanazavana. Efa 6 jours misy olona misy problème tena maika fa tsy mandray appel. Efa 6 jours zay miantso any ambassade foana amin'izao fotoana zao tenenao koa miantso anazy efa 7 fois appel anatin'ny telefôna. Raha azoko tsara zany ambassade de Madagasikara, ambassade de Riyad foana fa tsy ambassade n'olona tia Jeddah. Raha kizy tia Jeddah zany mitaraina mahazo anazy dia
ny ambasady tsy afaka mamafa ny ambasady zany ambasady Riyad fotsiny satria misy olona afaka miteny français tsy miteny gasy zay miteny zareo olona Riyad le zavatra tenenin'olona tsy henina zay efa fivoana mijaly manazy foana mandefa mesazy voamay anamba mesazy voajerena le tsisy vany de manteny anazy koa mijaly olona nava sakafo mijaly olona rehetrarehetra ao ny ambasady zareo fakarakaranjareo fanafindra isy foana tsisy mikonty ao. Fangatangana ataoko eto mangataka amin'ny zandrinay zegny miasagny Arabia Saoudite izy takatra polisy izy sasahiragna izy niasa tamin'ny patronazy ndraindray tsy mahazo karama ndraindray voapopoko de nilefa izy evite ke izy kofa nilefa igny tany izy niasa tavelany takatra polisy migada izy amizao amin'ny prison Riyad afa tonga raiky mahery izy migadraka agny ambasady zegny mivolagna fa hoe izy ka misokatra lalagna i andre lefa mody zegny jusqu'à zioty mbola tsy regny feky hoe tafodina izy feky baka tsara regny fa feo fa arignesanay hoe oave karaha zegny nefa jusqu'à zioty mbola tsy regny feky zare karakory. Teratany malagasy roa amin'izao no veritadity any Arabia Saoudite. Ny fikatonan'ny sistany no antony tsy ahafahan'ireo teratany malagasy mody. Raha ny fanazavana, efa mangataka ny fanomezan'ny fanjakana malagasy ny autorisation ny Ethiopian Airlines, ny tompona andraikitra any amin'ireo firenena ireo, mba ahafahan'ireo olona rehetra ireo mody. Nangataka saika anome avion spécial ny Koweït, sainy tsy nahazo autorisation d'atterrissage any Madagascar dia Ethiopian Airlines no niangavian'izy ireo zareo zany niantoka ny billet ny fanjakana Koweït niantoka ny billet n'ireo rehetrarehetra ao prison sy ao amin'ny déportation sy any amin'ny immigration samy misy ankizy daholo zany iantoka billet ray manontolo izy ireo fa tsy iantoka avion ary ny avion itondra an'ireo olona ireo dia Ethiopian Airlines no angatahany ireo ka io Ethiopian Airlines io no nangatahana autorisation tany Madagascar tany fanjakana Madagascar fa refusé foana. Saika ahitana tsy fanajana zon'olombelona any an-toerana izay hita miparitaka tamin'ny horonan-tsary tamin'ny tambanjotra serasera. Ao ihany koa ny fitaranana ataon'ireo mpiasa any ivelany ataon'ireo mpampiasa azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fitombon'ny fiparitany variant Omicron mianjo amin'ny fandraisana andraikitry ny firenena rehetra ny OMS firenena 7 amin'izao fotoana izao efa nanambara fa nahitana izay variant Omicron izay fanadina. Manao antso avy indray ny OMS manoloana ny fiparihan'ny variant Omicron. Ity variant ity hoy izy ireo no variant niparitaka aingana indrindra raha ampitaina tamin'ireo variant ny Covid-19 nisy teo aloha. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny Krismasy sy ny farany taona izao, miantso amin'ny fampiasan'ireo fitaovana rehetra entina misoroka ny fiparihan'izany ny OMS. Izay fandraisana andraikitra izay no entina misoroka ihany koa ny fahafenoan'ireo hopitalo izy ireo. Hatramin'ny androany, firenena 7 no efa nanambara fa ahitana ny variant Omicron any amin'izy ireo. Antotanisa izay ambandra ny tena zava-misy marina maneran-tany ho ny tale jeneraly ny OMS. Firenena lavitra maro no izay no efa ahitana ny variant Omicron. Laza kosa ny filohan'ny Komisiona Europeana etsy ankilany fa ity variant ity no variant anjaka ny Europa any amin'ny tapaky ny volana Janoary 2022 raha izao fipariahana izao. Anantotanisa, olona 2 etsy isan'andro no tratry ny Covid variant Omicron ny Royaume-Uni, firenena isa nahitana trangana Covid-19 ambony indrindra. Izay indray mamana vaovao tamin'ity andro andeha angatrano nanatrika izany soafa tsara daholo tompoko.
vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.